Hirodana amin'izay zany manomboka eto ireo mandany Jeriko eo amin'ny fiainanao. Misaotra an'Andriamanitra sika tafaraka ary faly miarabanao indray amintina an'ireo zavatra hitantsika makasika ny lesona raisina avy amin'ny nirodanan'ny mandany Jeriko sy ny fandresena azon'ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany. Hirodana amin'izay ve zany ireo mandany Jeriko amin'ny fiainanao? Misy manda be dia be izay ajoro anakivinanao amin'ny fiainana mba tsy hahatonga anao hanompo ny tompo amin'ny kitsipo, amin'ny mpifaliana. Mety ho inona izay manda izay? Ianao mahalala azy, ianao miaina azy ary natao harodana reny manda reny saingy izasy ianao moa ve isika mahatoky fa Andriamanitra no anatanteraka izay sa isika mahita hoe za tsy mahavita mandrodana an'ilay mandako dia mijanona fotsiny eo. Inona no lesona niraisintsika? Ny voalohany dia izao: raha toa ka ny paikady no volavolain'ny ataontsika hoe ny vahoaka Israely izay tsy tena nisy miaramila voahofana tamin'izany fotoana no andeha andresena ny Jeriko. Mety nieritreritra ihany izy ireo hoe rehefa hanafika isika dia izao no fanaon'ny mpanafika, atao an'izao. Anao fairano ve sa anao hanafika avy hatrany hampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika? Raha izany fomba izany dia azo heverina fa tsy nisy fahombiazana ataontsika hoe haingana, tsy nisy fahombiazana nampitola gaga ary mety tsy nisy mihitsy aza fahombiazana fa mety namerimberina ady izay nandripahana aina na nisy ny raha mandrika foana ireto vahoaka ny tompo reto. Fa izao ny fandresena dia azo amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra Jehova miady ho azy irery ihany. Tsarovy fa nahara-baovao foana reto firenena manodidina reto araka ny fitantsika, ary ny vaovao fantatr'izy ireo dia tena vaovao mampiorooro foana momba ny Israely hoe tena tsy resy tosika mihitsy ty vahoaka firenena niala avy tany Egipta ty. Tsisy haharesy azy ary izay koa ny efa nitenenin'ny Jehovan-Driamaniny sy ny mpaminany sy ny mpitarika azy. Ny fahafantaran'ny zareo an'izay vaovao izay zany dia fotoana ampy hiovany atahorany an'Andriamanitra, hanompoany an'i Jehova, saingy indrisy tsy nanararaotra an'izay fotoana izay izy. Fa ny sampiny, ny andriamaniny, ny fombany, ny fanaony ihany no narahany. Izay ilay hoe fotoam-pahasoavana ho voafetra. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny fetrana izay dia arak'ilay fantatsika hoe nanao fandidin'Andriamanitra. Ilay fandidina zany ilay hoe opération chirurgicale, ilay fandidin'ny mpitsabo. Dia izay fandidina izay hoe nesorina izay ratsy dia sy natahotra an'i Jehova zany no tavela sisa. Tao anatin'izany Rahaba, tao anatin'ireo izay tavela ary nijoro satria izy naharaka ny zavatra niainan'ny zanak'Israely dia nanaiky fa Jehova tokoa no Andriamanitra ary nitalao famonjena, nitady fihavanana tamin'ny zanak'Israely dia nahazo an'izay famonjena izay tamin'ny alalan'ny finoana naran'asa. Io zany ilay izy, finoana ran'asa. Jakoba ny teny fa zava-poana ny finoana raha vao tsy arahana asa. Raha mino fotsiny ianao tsy manao asa, tsy seviny. Raha miasa fotsiny tsy ampinoana ianao, tsy misy dikany, hoy ny fitenenana. Fa ny finoany Rahaba teto dia narahany asa hoe tena narovany tokoa ireo mpanompon'Andriamanitra mpisafo-tany ary nahantony tokoa ilay tady navoaka ny foana teo mba ho famantarana fa nanaiky ny fahasoavan'Andriamanitra izy hamonjy azy. Izany no zava-dehibe. Mila manokan-teny zasy ianao, mila manolo-teny zasy ianao ary mandeha amin'ny finoana fa Andriamanitra no miady ho asy ianao eo amin'ireo fanjeranana, fandrodanana ny sakana izay misy eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Rehefa nanontany ny komandany miaramilan'i Jehova, nanontany zany i Josoa hoe izy ianao, dia hoy izy komandany miaramilan'i Jehova hoe sady tsy an'ny fahavalo aho no tsy anareo fa izaho komandany miaramilan'i Jehova hoy izy. Ny tianambara dia izao, izy zany no manontany hoe isika ve miandany aminy sa miandany amin'ny fahavalo, fa tsy isika no manontany hoe ianao ve miandany aminay tompo? Raha izay ny fanontaniako amin'ny tompo zany hoe tompo ianao ve miandany amiko? Dia tsy mety.
fa ny tompony manontany miandany amin'izy ianao, miandany amin'ny tafika mpitaritafika efa nandresy sa miandany amin'ny mpitaritafika efa resy. Fa zao ny komandin'ny miaramilan'i Jehova na i Kristy dia miady ho antsika ary mandresy ho antsika, efa nandresy izy dia mandresy izy ho an'ny fiainana ankehitriny ary mbola hampandresy antsika amin'ny fiainana ho avy. Tsy manavakavaka olona izy, tia ny olona rehetra izy ary tena tiany ny ahavovonjy ny rehetra, omeny fotoana mety ny rehetra mba hieverana hidirana amin'ny lalan'Andriamanitra, handeha araka ny didiny sy hanao amin'ny sitrapony. Inona ny sakana ary? Eto am-pamaranana, ianao no mahita ny sakana ao aminao zao, za mahita ny sakana aty amiko. Inona no mety ho sakana? Mety hoe ny fisainako mihitsy ny sakana, tsy ahatonga an'Andriamanitra hampahomby. Mety hoe ny herin'ny tenako, za tena miezaka miady amin'ny herin'ny tenako. Mety hoe ny filana maro samihafa amin'ny mahanofo antsika. Dia eo ihany koa mety tsy fahafantarana, misy zavatra be deaibe andaontsika handresy ireny, hanolotra ny tenantsika, hanokana ny tenantsika ho an'Andriamanitra, izy no hampandresy antsika. Andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo, esoritra eo aminay ireo faka ratsy rehetra izay sakana tsy tokisanay amin'ny herinao, hanomezanao fandresena sy handrodanana ireo manda eo amin'ny fiainana. Atoroy anay mazava Tompo ireo manda sy ny fomba entinao manaisotra izany tsy eo aminay, ary ampio izay fa mila mitoky amin'ny herinao ka omeo hery hitokisana amin'izany herinao izany. Dia tario lalana ho amin'ny fahamarinana izaho ty namako ity sy ny rehetra, ary ampio izahay mba hanaiky ny paikady avy aminao entina mahomby mandresy amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy no anirinay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.